Ny zavantanga tany mandoto moa dia ny fampitifitra ny zandary sy ny dahalo ampolo ny norongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nangalatra omby ny 30 Desambra 2024 lasa teo tatsy miarina varatra fokontaniny Ambalavato commune Amboho Manambola. Omby miisa 3 no lasa tamin'izany. Niroso tamin'ny fanarahandia ny zandary sy ny fokon'olona katratra tao bibilena fokontany Ampoho be ireo dahalo. Raikitra ny fifampitifirana ka tsy naharesy tosika ireo zandary ireto dahalo ka niparitaka nandositra ary navelany ireo dahalo ny omby. Naverina amin'ny tompony ireo omby ary mitohy ny fikarohana ireo olon-dratsy. Fa ny mikasika ny toekarena sy ny fitantanam-bola kosa dia tsy nisy fangatahana famoham-bola ny prime na HCC. Namoaka fanambarana ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa tsy mbola naharay taratasy fangatahana famoham-bola momba izany ny ministera ary tsy azo niraisina tao anatin'ny fepetra aratetebola izany raha nojerena ny sorabola. Ny fampaharana ireo fantaniam-bola ireo dia mandalo fitsirihany fahefana mpanatanteraka. Arak'izany dia tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny handoavana ireo prime izay novolavolain'ny mpikambana teo anivona HCC tamin'ny 24 Desambra 2024 ka tsy nahatra velively. Iarahantsika mahalala mofa amin'izao fotoana izao dia ny vahoaka malagasy miandrandra ny fanovandravitra satria izany raha teo moa ny tolona izay natao mitaka ny fanovandravitra koa dia milaza ireo mpitondra ny fanavoazana fa miroso amin'ny fikoanan-doham-pirenena ary ny FFKM no manatanteraka izany. Ireo zavatra rehetra mitranga ankehitriny ireo moa dia efa nitranga tany aloha ary tsy vao androany no nitrangany io resaka fitakiana fanavoazana io fa tsy tanteraka satria betsaka ny olona tsy mangasitraka izany fanovandravitra izany, betsaka ihany koa ny olona izay tsy mitovy hevitra. Ndeha moa isika anao tamberina kely sy tsy amin'ny titeny izay nataon'ny filoham-pirenena izay efa nodimandry ity sy iza moa izany fa Profesora Zafy Albert. Ambarany anatiny ity horonampeo ity tamin'izany fotoana izany dia efa nisy olona nampanantena izany fanovandravitra izany nefa indrisy fa tsy hita izany ankehitriny ary tsy hita taratra mihitsy ny fanovandravitra izay nampanantena ena. Salama tainjanahary atsika jiaby. Profesera Zafy ity miresaka aminareo ty. Manana ny lanjany, manana ny asiny, ny teny fankena, ny teny fanomezana. Mitovy lanja amin'ny serment na ny fianianana ny teny fifanekena. Izany mahatonga ny tendrazana hoe izay mivadika kely ila. Izany hoe izay mivadika amin'ny teny nomeny dia kombo ary voany tsiny. Talohany nanendreko ny Monsieur Omer au Premier ministre de consensus tamin'ny SADC dia nanao fanekena antsoratra soniaviny Andriamatoa Omer ary nanao fanekena ambava teo anatrehany Premier ministre Fanou Fulgence izay namany Andriamatoa Omer sady namako koa. Basy ny zavatra voatsipika anatin'io fanekena io dia izao fanovana ametraka raha fipitondrana vaovao hiala amin'ny raha fipitondrana tokana présidentielle izay namono ny malagasy maro noho ny fisian'ny crise post-électorale miverimberina. Tsy maintsy misy projet de constitution aroe, projet de constitution fédérale hanagnany ny vahoaka fahefana feno entina ampandroso ny fahatry misy azy sy amokatra ary ala amin'ny fahantrana. Projet de constitution unitaire na décentralisé na centralisé na monarchique hoy ny sasany ka isafidy ny vahoaka zay lan'ny vahoaka eo zany no constitution hitondrana ny 4e république. Izay ny etaetan'ny vahoaka ny voaka tamin'ny fiona-be-pirenena natao manerana ny faritra ny distriky sy teto Antananarivo teny Vato ary tamin'ny faramparany teo izay niarahana tamin'ny FFKM teny Vato. Nivadiky tamin'ny fankena nataony Andriamatoa Omer Belgique ary nilagny agny amin'ny communauté internationale izay maniry atsika hagnano io fifidianana présidentielle izany hoe hiverigny amin'ny zava-nisy taloha izany hoe ampiady atsika samy malagasy ho avy indray zany ny famonoana eto noho ny crise post
électorale. Nous l'avons Omer ni projet de constitution fédérale izay nentigna tao amin'ny conseil de gouvernement dia Andriamatoa Manoro sy Andriamatoa Tabera no présentateur dia nidinina andray mandeha kely tao fotsiny izy io kanefa tsy nety hitondra io tamin'ny conseil de ministre tagny Andriamatoa Omer nanomboka teo zany ny disadisa tamin'ny Omer sy professeur Zafy Albert nasaiko ny safidy Andriamatoa Omer satria efa nivadiky tamin'ny fankena na izy ametra-pialana amboninahitra na izy hoesorina tsy ho premier ministre ny transition ntsony ka dia anjarany zany mieritreritra amin'izay tsara kokoa izy roa lahy Andry Rajoelina sy Omer Berziko izao miara miala nanomboka teo zany ny fanilika andraikitra izy roa lahy reo nikoropaka nitany amin'ny Ambohitsirotra nikoropaka nitany Mahazoarivo nilaza Andry fa vognono izy andiniky ny projet io egny amin'ny conseil des ministres fa ny anjaran'ny gouvernement no manolotra an'izany agny aminy milaza ndray Andriamatoa Omer tsy matoky ny Andry satria fa matetika mamitaka azy ka nitadiavany aleo manao conseil spécial ny ministre Andriamatoa Andry eo izy roa lahy samy mandinika ary samy manapaka avy an-trany fa tsy manaiky izy hoe raha ny gouvernement hitondra projet any aminy kanefa ilavin'ny Andry rehefa avy eo tamin'ny niaoko manokana tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina d'un côté sy tamin'ny Omer Berziko de l'autre côté no nanaovandry zareo io resaka io le fankena ho efa ny anankiray miandry ny projet de constitution any amin'ny Ambohitsirotra ary ny anankiray milaza aleo manao conseil spécial fa eo sady manapaka avy hatrany satria fa tsy matoky ny anankiray izy ny Andriamatoa Omer samy nanoratako taratasy izy roa lahy ary mitovitovy ny zavatra voasoratra tao anatin'ilay taratasy tamin'ny Andry Rajoelina zao ny taratasy nataoko tamin'ny Andry Rajoelina ianao Andriamatoa Andry Rajoely manaiky hanao sonia les projets de constitution ary roso amin'ny fividianana constitutionnel raha ohatra ka entin'ny gouvernement ary aminao les textes Omer Berziko nilaza tamiko fa mangataka ndray izy conseil des ministres spécial eny aminao eo nareo relahy samy manapaka avy hatrany dia manao sonia raha ohatra ka misy zavatra soniavana iroso amin'ny référendum constitutionnel zay zany tenerany taratasy nataoko tamin'ny Andry taty amin'ny Omer ianao Andriamatoa Omer dia manaiky hanao les constitution fédérale na constitution unitaire fa tsy maintsy miaraka eo amin'ny conseil des ministres spécial izay ataony Andry satria fa anao tsy matoky Andry eo nareo zany rehefa d'accord samy manao sonia dia alefa avy hatrany ka noho izany conclusion nataoko dia hoe samy manaiky nareo roe lahy zany amin'io projet de constitution io zany Andry manaiky raha ny gouvernement mitondrany i Omer manaiky raha ohatra ny karazana conseil des ministres spécial atao miaraka ka noho zany mifanatona nareo rahy ataovinareo zany fanatanterahana zany teninareo zany satria fa tenin-dehilahy lehibe ataoko fa tsy hamitaka tanareo tsara le ambony arivo voalaza hoe fa izay mivadika amin'ny tenina ataony dia kelila izany ny soratra taratasy nataoko tamin'izy roa lahy amaly ny taratasy Andriamatoa Omer tsy nisy filazana eny na tsia mikasika ny rosoana amin'ny constitution vote constitutionnel fa hoe nivaliny dia hoe mémorandum soit constitutionnel avant ou après élection présidentielle ka noho zany tsy nisy valiny mazava ataona hoe manaiky na tsy manaiky fa i Andry Rajoely kosa dia tsy namaly hatram'izao nanoratra tamin'ny Andry Rajoely aho dia ny taratasy nisoratako taminy dia hangataka azy hanaisitra Andriamatoa Omer Berziko tsy ho premier ministre ny transition satria fa samby nivadika amin'ny teninareo nareo roe lahy samby mavandy reo roe lahy reo ny Andry Rajoely sy Omer Berziko samby nagnadiso fagnantenana ny vahoaka samby mamita bahoaka ngamba mety misy dossier maloto any tahorana ka ho izy roa lahy hoe aleo alam-bahoaka
toy izay alan'ny andriana international zany no fevitra izy voalahy amin'izao fotoana izao ka mampalahelo zany voafitaka ny vahoaka raha bangona amin'ny teny tsotra zany ny atao hoe trahison ny etaetan'ny vahoaka nagnantegna ny maro fahotontosa tamin'ity tetezamita ty ny fondation zay nantenen'ny maro dobo tanteraka izany fanantenana zany satria fa namadika Andry Rajoelina sy Andriamatoa Omer laza izy roa lahy fa avy amin'ny communauté internationale zany fa tsy avy aminy sangako velona ray zany i Pontsy Pilato fa ndray mandeha ty de Pontsy Pilato anankiroa eo zany no anisan'ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao satria fa milaza tsy tompony andraikitra zany izy roa lahy. Ino moa ny tsy asy tambirina kely izay nambarany iny filoham-pirenena teo aloha iny ilay filoham-pirenena efa nodimandry toboky la profesora Zafelbera ny mikasika ny zava-misy tamin'izany fotoana izany anjarantsika ihany koa ny manaramaso ny zava-misy ankehitriny. Ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erneve Modia nanao fanambarana tao anatin'ny kontiny ny fikambanana ADM dia manambara etona fa misy olona manilitsaho iny amin'ny tambanjotra nserasera indrindra fa ao amin'ny Facebook ka manafangaro ny anaran'ny Raisara zay vola amin'ny fikambanana ADM. Ambaranay mazava etoana fa tsy mpikambana velively ao amin'ny ADM i Raisara zay vola ary tsy misy fifandraisana na alavitra na ankaiky eo amin'ny sy ny fikambanana ADM na eo amin'ny sy ireo mpikambana ato amin'ny ADM. Ity fanambarana ity dia atao fanazavana sy hanitsina ny sain'ny mpamaky serasera ary mba hampitsaharana ny tsaho tsy mitombona izay miparitaka ao amin'ny tambanjotra Facebook. Natao izao fanambarana izao ny andro ny 2 Janoary 2024 ny Brown ADM eo moa ny soratra izay nisoratan'ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Erneve tao anatin'ny kontiny androany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry toboky vavy sy toboky lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatony sesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.